Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Fankalazana an'Andriamanitra mampandresy ny fiangonana. Fankalazana an'Andriamanitra mampandresy ny fiangonana. Mofinainantsika anio amin'ity Alatsinainy ity, asan'ny apôstôly toko fahaefatra, ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo, izay vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny nahita ny fahasahasahin'i Petera sy Jaona izy, sady nahalala fa tsy mba mpahay lalàna na nampianarina izy roa lahy, dia gaga izy ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy roa lahy. Noho nijery ny lehilahy izay efa sitrana nitsangana teo aminy izy, dia tsy hitany izay avalony. Ary rehefa nasainy niala teo amin'ny sinadriona izy roa lahy, dia niara-ny saina izy ka nanao hoe ataontsika ahoana ireo lehilahy ireo? Fa efa nanao famantarana malaza tokoa izy ary fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema zany ka tsy azontsika laviny. Fa mba tsy helezan'izany intsony amin'ny vahoaka, dia aoka horahoanantsika izy mba tsy hiteny amin'izany anaran'izany intsony na amin'iza na amin'iza. Ary niantso azy izy ka nandrara azy tsy hiteny na mpianatra amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Fa Petera sy Jaona kosa namaly azy ka nanao hoe tsara ho nareo na marina io mason'Andriamanitra na tsia, ny anaiky anareo mihoatra no Andriamanitra. Fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay. Ary rehefa norahoanany indray izy dia nalefany, fa tsy hitany izay ampijaliany azy no ny taon'ny vahoaka, satria izy rehetra nankalaza an'Andriamanitra noho ny amin'ny zavatra efa natao. Fa efa tsy omby 70 taona raha lehilahy izay nanaovana izany famantarana na sitrana azy izany. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fankalazana an'Andriamanitra mampandresy ny fiangonana. Rehefa avy nanasitrana ilay lehilahy nalemy hatrany an-kibon-dreniny, nalemy nandritra ny 70 taona i Petera sy Jaona, dia nitory ny filazany tsara tamin'ireo izay nisafoka tamin'izany. Tao moa zany ny mpiambina, ny tempoly, ny mpisorona, ny sadoseo, izay tezitra raha nolazaina fa ny anaran'i Jesosy lay nitsangana tamin'ny maty no nananganana n'io lehilahy malemy io. Ny herin'izy ireo dia ny nampiditra amponja vonjomaika ireto apôstôly. Rehefa avy eo dia tonga avokoa ny rafi-pitsarana sy ny fahefa-pitsarana tahaka ny mpisorona be sy ny mpanapaka sy ny loholona, tonga hitsara ireto apôstôly izay nanao soa, nanao tsara ireto. Raha marina dia tsy hitan'izy ireo izay elo ka hiampangana azy, fa hitany fa io lay lehilahy nositranina ary asa soa no nataony, saingy tsy tiany kosa voatohitohina ny fiandrianany, ny fahefany, ka dia indro haneriny. Nanao izay hampanginana ny vavan'ny apôstôly, nandrahona azy indromian'ny taona tao aorianany fampidirana ponja no nataon'izy ireo. Azo lazaina ry havako malala fa fandresena ho an'ny fiangonana ity asa izay nataon'ny apôstôly ity. Eo aloha hitantsika fa vao maika ny tombo ny isan'ny mpino nanara-dia any Kristy any amin'ny andininy fahaefatra, dia hitantsika fa kanefa maro tamin'izay nandreny teny iny ka dia tonga tokony ho 5,000 ny isan'ny lehilahy.
Arakaraky ny nanenjehana ireto apôstôly reto no nampitombo n'isan'ny kristianina fandresena zany. Fa zay antony fandresena ihany koa izay hitantsika eto, na tonga ireto mpisambotra tsy ahita ambara dia ambarany andininy faraka amby 20, fa satria izy rehetra nankalaza an'Andriamanitra. Satria izy rehetra nankalaza an'Andriamanitra. Fankalazan'Andriamanitra nataon'ny fiangonana dia niantraika tany amin'ny Paoly, tany amin'ny Petera sy Jaona, tany an-tranomaizina. Ny fankalazana an'Andriamanitra nataon'ny fiangonana dia niantraika tany amin'ireto rafi-pitsarana, ireto rafitra izay mitsaratsara-drariny, ny mpanompon'Andriamanitra izay manao asa soa, asa tsara ireto. Vokany tsy nahita natao fa dia nandefa azy ireo rehefa avy nandraona izy ireo. Manana hery sy fahefana mihoatra noho ny fahefan'olombelona sy ny fahefam-pitsarana, fahefam-pitondrana, ny fahefan'ny fankalazana an'Andriamanitra. Fankalazana an'Andriamanitra izay miantefa any amin'Andriamanitra ka mahatonga an'Andriamanitra andray an-tanana mivantana ny raharaha. Ao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra no isehoan'Andriamanitra ka mahatonga an'Andriamanitra hiditra nitsehatra teo amin'ny tantaranyity fisamborana any Petera sy Jaona ity. Efa hitantsika teo amin'ny tantara ry havako ny fahombiazan'ny fankalazana an'Andriamanitra izay atao mandrakariva. Rehefa manohy ny vaky-teny any aorianantsika dia mahita fa nisy fotoana nampidirina ponja ihany koa natao tao an-tranomaizina i Paoly sy Silasy. Ka dia nataony tao dia nivavaka sy nideran'Andriamanitra, dia indro nivao azy ny fatorana izay bloky azy tamin'ny tanany sy ny tongony, nivao azy ny tranomaizina izay nifatorana izy ireo. Ny herin'ny fideranan'Andriamanitra nataony namany tranomaizina. Jesosy Kristy ry havako malala, mialohan'ny niatrehan'ny hazo fijaliana, nanao an'ilay vavaka ao amin'ny Jaona 7:10, dia ny teny mihitsy manao hoe mankalazana zanakao mba hankalazany ny zanakanao. Zany fankalazana an'Andriamanitra nataon'ny Kristy zany no nahatonga azy nahavita niaritra ny hazo fijaliana, nanaiky hatramin'ny fahafatesana, ary dia indro aza nitondra fandresena miaizinezina ka dia nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Ry havako malala, tsy mandeha ho azy fa tena fiainan'ny fiangonana mihitsy io fiainam-pankalazana, fiainana feno fiderana an'Andriamanitra io. Zany no hitantsika ohatra rehefa tonga ny fotoam-pifoazana, rehefa miasa ny mpiandry mandroaka demonia, mametra tanana, ny fiangonana kosa tsy mitsahatra mankalaza an'Andriamanitra, mihira fiderana mba azahoana fandresena, mba tena andehana an'ilay ratsy miala tokoa, fa tsy mahazaka fiderana an'Andriamanitra ny herin'ny ratsy. Ao anatin'ny fankalazana ny advento isika zao ry havako, ao anatin'ny vanim-potoana ny advento izay hitsenatsika ny krismasy, fa ao anatin'ny vanim-potoana izay tena mahafadiran'ovana ny zanak'olombelona, indrindra ho an'ny malagasy, fa fahantrana ambony fahantrana. Eny, ao anatin'ny fahasahiranana velona ny akabeazan'ny olona. Izany indrindra no iantsonantsika anandratra fankalazana. Ilay fankalazana mampandresy, ilay fankalazana anehoan'Andriamanitra ny heriny amintsika. Eny, tsy hitsahatra isika ao anatin'izao vanim-potoana ny advento izao, idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo fankalazana maro samihafa izay ataontsika fankalazana ny Noely. Ao anatin'ny fankalazana no mitondra fandresena, andresen'Andriamanitra ny fahantrana, ny fahasahiranana, ary ihany koa anesorana ny olana izay mitambesatra amintsika tsiraray avy. Tsarovy ary havako, ny fankalazana izay ataontsika dia tsy midona ho azy amin'ny plafond na miverina foana amintsika,
fa tonga any amin'Andriamanitra ka mahatonga an'Andriamanitra andray an-tanana hiasa tahaka izay nitsofana ny anjomara, nitsofana ny trompetra ka nampirava ny mandany Jeriko. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao, mideranao, mankalaza ny anaranao zahay, fa Andriamanitra mpamonjy ianao, Andriamanitra lehibe loatra ianao, Andriamanitra miasa mahery ianao, Andriamanitra ny voninahitra ianao, tsy misy tahaka anao ety ambonin'ny tany. Eny, Andriamanitra ny famindram-po sy ny fiantrana ianao, efa nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainanay ianao, efa naneho herinao lehibe taminay ianao. Ianao Tompo natoy izao anay, ka dia midera mankalaza manome voninahitra, indrindra ny amin'izay ahatongavanao olombelona tonga hiara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, dia mankalaza anao zahay. Indro ny herinandro vaovao apetraka eo am-pelatananao, ireo mahantra fahadiran-ovana, ireo sahirana amin'ny fivelomana, ireo tsy mahita ny lalakombana, ireo verevitra sy mamoy fo, ireo rehetra diso fanantenana amin'ny fiainana. Tompo, entinay eo anatrihanao, fa ianao no manafaka, ianao no vahaolana ho anay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.